Tsy ny andrela fa avy hatrany dia afanakanan-dalana sy fiavidinana an-dalambe no hetsika nataon'ireto mpianatra izay nanao fanambarana omaly raha nanome 4 ora ny fitondram-panjakana ny hamalina ny etaetan'izy ireo makasika ireo fangatana izay nataony. Nisy arak'izany ny sakoroka teny an-toerana satria dia tonga teny ihany koa ireo mpitandro ny filaminana izay saika anakana izao hetsika izao. Zava-misy eto amin'ny université aloha zany amin'izao fotoana izao hitanareo manerana ny nosy tsy rarahina ny université Mpanjakana. Ahoana moa le tsy rarahina? Reny mpampianatra reny mitondra ataozo mihitsy mandeha grève tsy asan'ny fanjakana saina. Eo ny olona ny PAT misy indrindra moa fa ny olona ny mpianatra izay mbola tsy voavahatra amin'izao. Inona moa ny antony nijorona eto androany? Filohan'ny mpianatra zahay reto androany no niezaka nijoro teto mitondra ny marary ny mpianatra hanaitra ny lery ambony satria fa zadratsy ty firenentsika ty. Zavatra telo lehibe no takinay teto. Ny voalohany ny mba hanajana ary hamahana an'ireo olana misy rehetrarehetra eto amin'ny université mba hiverenan'ny fampianarana satria mijaly le mpianatra eto amin'ny université Fianarantsoa sy manerana ny université de Madagascar. Faharoa misy fampanantenana betsaka natao teto hanamafy an'izay natandihana eto omeo le izy ary fatelo farany hajao verina foana hajao ny franchise universitaire naiza tany leha tokony hajaina le franchise universitaire. Ny mpianatra tsy adala koroka andeha motika fiainam-bahoaka fa kosa maneho ny marary anazy izy raha ohatra ka zay tsy maintsy ataony. Ny mampalahelo anefa de misy ny mpitondra misy ny miezaka foana tsy mba mety miara-miasa nefa misy zanaky zareo ne betsaka hoe malaza neto hoe endry tena endry neto ary eto tsy mba manao fahatany zany fa saingy kosa misy fetrany ny zavatra rehetra. Ny angatahanay zany tapitra ny 24 heures izay ny mahatonga anay teto androany anaitra fanoroany ana eo ka 27 ora zany no mena ny fitondram-panjakana zao hoe vahao ny olona ny université fa mijaly ny zana-bahoaka. Misy sasany efa tsisy hoanina nefa tsy maintsy miandry le examen ny fianarana mikatso matoky ny fitondram-panjakana ataovy priorité ny fampianarana ambony. Nanome 27 ora moa ireto mpianatra ireto no mba hijerevany fitondram-panjakana ireo fitarainana izay nataon'izy ireo. Toa matsiaro miteny eny efitra tokoa ireto mpianatra ireto raha manao izao antso izao ka izay ny antony nanaovana izao hetsika fanairana izao. Somary amafy tokoa ity hetsika ity raha toka tapitra ny 27 ora nefa mbola tsy miroso ao anatin'ny vahaolana ihany ny fitondram-panjakana. Tsy ekena intsony zany le hoe isa taona zao de misy grève kely de mandama kely de grève kely fa ataontsika ohatra zany ny ministère ny any amin'ny maine maninona tonga de mistable ny scolaire fa ny université raha ohatra ny lasa calendrier mihitsy le izy isaky metsika de grève de tsy ekena etsolo zany zay fa zay mila fifampiresahana maritra zay zany tadiavonay manarakarak'izay zay zany azam-panantenana pokaty fa misy prime nalefa taminay aty mpianatra no mitaky aiza ho aiza prime nampanantenana filoha teo aloha io hatram'izao izy mbola ilatsaka mbola ilatsaka izy am'izao de aiza ho aiza prime nampanantenana io tsy hoe sary bokolo kely zany le olona na le mpianatra fa makino mpianatra makasika zay prime zay na cité universitaire mangataka izahay mba hoe ahoana ny efahana amin'ny réglé zay réclamation ndreo mpianatra zandrindreo efa réclamation efa impiry tsy mivoaka nefa milaza efahany le izy mba mangataka izahay zany hoe mba réglena le izy efa nisy ihany fifampiresahana teo famina ngamba fa mety hoe ilamy zay zavatra zay. Mandrasantsika eo zany no mety ho toy ny ity raharaha ity.